Notronony ray aman-dreny mpitondra fanjakana sy ny tompona ndraikitra ny fampianarana isan-tsokajiny avy tato anivon'ny faritra Diana. Samby nanasongadina ny mahazava-dehibe ny fianarana sy ny fampianarana ireo rehetra ny fandimbina ndateny teto izay mifandraika tamin'ny lohahevitra ny banjinina. Tamin'izany no namafisan'ny ministra ny fanabeazan'ny pirenena Manoa Rezisa fa tsy maintsy ho tanterahiny ny fanamby izay nataony teto Nivranavaratra indrindra fa momba ny fanarenany EPP ny Nivranavaratra ary notsindreny mafy tamin'izany ihany koa fa efa naverina ny karamandro mpampianatra izay tapaka karama noho ny grève-ny sepama ho mariky ny fifankatiavana sy ny fifamelana fa iray tsy mivaky ny fianakaviam-ben'ny fampianarana eto Madagasikara. Efa nampody karamandro mpampianatra jiaby tapaky nampody fiara-misakafo narainy fiara-mitotoreboka nafanay groupe fandrama no nentina namaranana ny fotoana tamin'ity fanikafana ara-pomba ofisialy ny tompianarana 2024 2024 ho an'ny Diana izay natao teto Nivranavaratra ity. Ikisaka kely eo amin'ny faritra avaratra tsika raha avy eo amin'ny faritra Diana zany dia avaratra Tsinanana ngamba ny marimarina kokoa. Iresaka kely raharaha sosialy izay nataony ny fikambanana Avy Junior tamin'ireo mpanao mpanasa fiarakodia tao tapitanana ny Sambava. Fanadidina rahantsika amin'ny rahantanirina Eleonora. Nanolotra vovon-tsavony, chiffon jaune, so ary zinga izay miteti-bidatra any amin'ny 2,3 ho an'ireo tanora mpanasa fiarakodia teto Ambodisatrana ny Avy Junior eto Sambava ny sabotsy fa 20 volana janoary teo. Nanotrona izany ny mpandrindra-paritra dia Dokoti dia ndray matoa Makola Désiré Iopin ary nitarika kosa ny filoto toerana. Mbola bibiny no fagnampiana ny atonefa iny mbola sarotra bavarany volanina izay mbola tsy alolaony izy ary ito koa moa zay ampidirony avy eto Sambava dia mbola magnetaka surtout les jeunes zay fait addition zay jeunes dia mbola magnetaka tsika tanora na le jeune fizika fa manana intesty hoe hihitana amin'ny dia mbola malalaka zegny ny fandraisany ary ny varavarana hirana ato amin'ny antoko Avy Junior. Nahazo fitaovam-piasana ireo tanora izay mivelona amin'ity asa ity ka nisaotra sy nakasitraka ireo tsara sitrapo nanome izany. Nampisay amin'ny fisaorana isika jiaby tiavako aby fisaorana mbola hiezaka amin'ny fanentanana sy ny fanampiana ireo tanora eto amin'ny distrikt'ny Sambava ny Avy Junior ka amin'ny manaraka dia ny tanora ho soavina indrina indray no hiantefany izany. Fa nampanao fizana maso mamem-pona ho an'ny mponina tao amin'ny fokotanana Andray Soro sy manodidina ny fikambanan'ireo mpitsabo maso ao amin'ny adesma ka nitanjon'izy ireo amin'izany dia ny mba hitarihina ny olona mba hiahy mandrakariva ny fahasalaman'ny masony izay anisan'ny fitaovam-pahitana sarobidy eo amin'ny tenan'ny olombelona. Fanadidina irahantsika amin'ny Ranaivomanana. Hetsika fobe momba ny fizaham-pahasalamana mahakasika ny maso no natao maly tontolo andro teto amin'ny bony fokotany Andray Soro. Le docteur mpitambana amin'ny association pour le développement de l'éducation de la santé à Madagascar na ny adesma no mpialakara. Safidiana manokana moa ny mpianatra satria eto fokotany centre zany ho amin'ny asaronenana ny manodidina azy rehetra Tambatomaro dia nataona io izy ito mba ho avina daholo ny olona rehetra zany. Voalohany indrindra ny tanjonay dia hisarihana ny olona mba hanara-maso hananay fahasalamana zany. Ny tanjonay faharoa rehefa vitanay ny mba manampina anay olona dia manaraka ny traitement. Nahatatavalopolonay teto ny olona navita ny fizahana ny fahasalaman'ny masony ka teo izay tonga dia nividy solomaso ny adesma rahateo efa nitondra solomaso azo nitsairay safidianana afa-po ny olona. Afaka hoe miteny tsy mety dia azo soloina tena hitao tsara zany dia sarotady ny maso ka tokony hojana mandrakariva ny fahasalamany. Fa niomana sady amin'ny fanomanana ny taom-panadinana 2024 2024 ireo talentssekoly eo anivon'ny Sisco Nambatondrazaka eo anivon'ny lycée sy ny CEG eo rahantsika ny fanadidina mikasika an'izay
izay nataony Jeannot Randry ao amin'ny TVM Ambatondrazaka. Natao izao fotoana izao mba ho fanatsarana fomba fiasa eo amin'ny fanomanana na fanadinana araka ny fanao isan-taona. Isan'izany ny fanaovana tatitra mazava sy ara-potoana ho an'ny sekoly tsirairay avy. Ny fanadinana eny anivon'ny CEG sy ny lycée ity nojerena akaiky teto ity, izay notarian'ny lehibe ny fari-piadady mpampianarana Ambatondrazaka ho an'ny distrikana Ambatondrazaka. Tonga teto avokoa ireo taletsekoly sy ireo tompona ndraiky ny fanadinana rehetra voakasika izany, izay nahatratra fito amby 20 mianadahy izy ireo. Misy ny sekoly fitaratra tokony ianaran-drehera makasika ity lafiny ity, araka nambarany lehibe ny fari-piadady mpampianarana Ambatondrazaka. Maro moa ny olana mety mitrangy eo amin'ny sekoly zany amin'ny mety ho fampandehanana izany fanadinana izany, kanefa androany dia natombotsoa ireo taletsekoly sy ireo chef zapy mitsidika ny CEG ny Sondrafilo izay tsapanay ato amin'ny Sisikoa fa manana ny ataontsika hoe fandrosoana haingana dia haingana eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fampitaovana ny sekoly izany, satria tsy teny zay fa afa-tsy ny hoe ny fananan'ireo solosaina ordinateur zany izay vidiny zareo isan-taona amin'ny alalan'ny caisse de soutien zany. Marina fa niverina amin'ny laona ny tety andro-tsekoly amin'izao fotoana izao raha nikorotana izany tamin'ny taom-pianarana lasa eny. Fantatra ihany koa fa mitony fanaovana andram-panadinana iobonana ho an'ny fanadinam-panjakana, ka antenanino izany fa ho tsara lavitra noho ny teo aloha ny voka-panadinana amin'ity taona ity. Nahazo camion ben avy amin'ny fitondram-panjakana ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka ary dia nentina nasian'ny vahoaka izany fitaovana izany, fitaovana izay hoentina mikarakara ny tanàna Ambatondrazaka. Fanadidina irahantsika amin'ny Eriadra Andriamanana sy Jeannot Randry amin'ny TVM Ambatondrazaka. Lanona be no niarahan'ny vahoakana Ambatondrazaka ny aina ny sabotsy 20 janoary lasa teo. Naseho sy natolotra ho an'ny vahoakana Ambatondrazaka mantsy ilay fiara lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana Maefa tamin'ny alalan'ny Prime Ministre Lefitra medidin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ampiasaina ity fiara be ity mba hanatsarana ireo foto-drafitrasa efa misy ary hanampiana ireo traktera roa eto tanàna Ambatondrazaka ho amin'ny fanangonana ny fako. Ankehitriny ny vahoakana Ambatondrazaka tonga io fitahina avy amin'Andriamanitra io. Ka dia mametrika anareo izahay ao anatin'ireo volana dia mifona avokoa ny fako any amin'ny apita ny pasazy iny, ary ny zavatra ho ataonay dia hoe andeha ireo camion ireo eny amin'ny manodidina eny anontany hoe aiza ny fako. Izay indreo no ataonay mangataka aiza ny fako. Ka dia tsy maintsy ezaka izay anadio an'ity tanàna Ambatondrazaka ity. Araka ny tanjona izay efa napetraka, fanandro napetraka ny commune urbaine manao hoe tanàna madio, tanàna milamina sy mirindra. Marobe ny ezaka efa vita amin'ny fanatsarana ny tanàna Ambatondrazaka. Nilaza ny ben'ny tanàna teto fa tsy ilatsaka ho fidiana intsony ny tenany rehefa tapitra ny tetezamita. Fanamby lehibe izay ataon'ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka izay amin'izay fikarohana ny fako eran'ny tanàna izay, satria dia anisan'ny io no anisan'ny lesoka amina tanàn-dehibe maro eto Madagasikara, ka dia irariana ny commune rehetra mba samy hiady amin'ny fahadiovana tahaka izay ataona Ambatondrazaka izay. Fa eo amin'ny lafin'izay fahadiovana sy ny fahasalamana izay ihany dia anisan'ny nalala fahasahiranana ny mponina tany amin'ny commune n'Ambohimandroso ao amin'ny any Mandritsara, amin'ny distrikany Mandritsara zany, ny fisian'ny pompondrano vaovao izay tantanany ny fikambanana HVM. Dia rahantsika fanadihadiana miaraka amin'ny Ibrahim Omar mikasika ny fampiasana io pompondrano. Lasa modely fakantahaka ho an'ireo commune valo